Nanome fanazavana mahakasika ny fetim-pirenena sy ny lanjan'izany ny ministra ny fiarovam-pirenena teo aloha ny Général Ramakavelo Désiré isan'ny tondrany fomba fijerena ihany koa moa ny mahakasika ny folo alin-dahy izay 420 taona katroka ihany koa amin'izao fotoana izao mbola maro kantona Sirakotorson mamitana ny vaovao. Endriky ny fahaleovantenam-pirenena ny folo alin-dahy ary antom-pijorin'ny fiandrianam-pirenena izay no amafisan'ny Général misotro ronono Ramakavelo Désiré izay efa ministra ny folo alin-dahy raha nanazava ny 420 taona n'izany folo alin-dahy malagasy izany ny tenany. No amafisany tamin'izany fa tsy ao anaty fotom-pisaina ny folo alin-dahy ny resaka fanonganam-panjakana. Tsy mba ny folo alin-dahy mihitsy ny manongam-panjakana. Tolorana ary zavatra tsy mbo misy eto amboniny tany izany hoe folo alin-dahy tolorana fahefana izany ohatrany tamin'ireny 7 reny fa na izany na tsy izany ny folo alin-dahy malagasy ary miteny an'izany satria za ao anatiny dia tsy ao anatin'ny sainay mihitsy izany hoe manongam-panjakana izany. Ny amin'izao fotoan'izao mantsy ohatran'ny alay-panahy hoe raha vao misy zavatra amin'izao dia misy tady hanokam-panjakana misy tady hanokam-panjakana tsy ny folo alin-dahy malagasy antoko. Ary izay indrindra mbola ataoko hoe hiderako ny folo alin-dahy malagasy izay toetsain'izay. Marina fa mety hoe miovaova mitranga misy eto amin'ny firenena. Ny folo alin-dahy moa dia fantatrika tsara fa hoe ny filoha faratapony dia ny filohan'ny firenena, filohan'ny repoblika. Ary hoe tena apetrako tsara mihitsy hoe samy hafa mihitsy ny hoe filohan'ny repoblika sy ataoko hoe filohan'ny firenena. Ny filohan'ny repoblika dia olona ny fidiana fa ny filoham-pirenena mety olona mipetraka tsy ny fidiana fa mety hoe noho ny tolom-bahoaka dia teo izy. Zay aloha zavatra samihafa ary zay tena tiako ararotina hoe amin'ny filoha hoe voafidy ny filohan'ny repoblika dia zay ny tena hoe filoha faratapony. Fa rehefa tsy voafidim-bahoaka ianao dia filoham-pirenena fotony. Nitondra fanazavana ihany koa ny Général Ramakavelo Désiré momba ny matso izay karakaraina isan-taona eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Ny matso dia ampisehoana amin'ny vahoaka hoe ireo ny tandrokaro ny vozona mandaharo ny tanàna, ireo ny miantoka ny fiandrianam-pirenentsika, ireo ny miantoka ny fiarovan'ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zay ny tena antony voalohany. Fa faharoa ny antony faharoa dia tena hoe le firaisan-kina. Endriky ny firaisan-kina ny folo alin-dahy ary zay ny antony anaovan'ny fanamiana mitovy. Zay ny antony anaovany ireny hoe miara-mamindry ireny. Na koa ara rehefa manao asa basy moa filazan'ny porozenitra ireny dia tonga dia hoe olona anankiray dia afaka mibaiko olona anarivony. Ary zay fomba fijery sy toetsain'izay tsy maintsy hananany maramila hoe olona iray no mibaiko azy dia manaraka ataony rehetrarehetra. Izany hoe olona miray saina, tsy mizarazara, tena mirahina. Ary antsika malagasy ny tena mahafinaritra be dia hoe nanaovana hoe miaramila izany tena hoe miaraka mitady izay hahasoa ny firenena sy ny andraikitra resahany. No amafisan'ny tia miaramila misotro ronono ity sady kambany eo anivon'ny Akademia Malagasy mahazava-dehibe izany fankalazana amin'ny fetim-pirenena sy ny fananganan-tsaina izany. Endrika telo ny sehoan'ny hoe fiandrianam-pirenena dia ny sainam-pirenena, ny hira-pirenena ary ny filoham-pirenena. Na inona tsy fankazahoanao ireo endrika seho ivelan'ny fiandrianam-pirenena ireo tsy azonao sosiana. Rehefa tonga ny 9 jona ohatra izay fetim-pirenentsika raha mbola malagasy koa ka mahatsiaro ny tena no malagasy dia tokony manangan-tsaina. Tsisy afa amin'izany ny tokony fahaizana ny hira-pirenena sady ny antsika malagasy vavaka ho an'ny firenena izy io ary fahatelo dia hoe rehefa io ny olom-boafidy na nandeha ny fidy ianao na tsy nandeha ny fidy dia io ny olony voafidy maro dia endrika ivelany tsy ny anarany tsony no entiny fa io no Madagasikara rehefa mandeha makany velany ihany. Samy mitondra ny fanazavana momba ny mahazava-dehibe ny fetim-pirenena ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena.